eo anatrehan'ny korotana sy fanakorotanana zay eritreretin'ny sasany atao amin'izao fotoana izao a dia napakevitra ny teto aminao MC fa nivory tandroany a ary dia nanao réquisition ny tenako dia mba ahafahan'ireo mpitandro ny Filaminana hiasa avy hatrany marihana fa ny endrika rehetra fanakorotanana ny hetsika rehetra dia tsisy nahazo lalana hatramin'izao ary raha mbola mitohy zany dia andray andraikitra avy hatrany izahay mananjo ny mponina Antananarivo hivezivezy andeha hody milamina isakariva fa tsy korotanana amin'ny resaka doro-pneu sy ny fanakorotanana isan-karazany ka noho izany dia andray fepetra avy hatrany izahay manomboka izao raha misy fanakorotanana izay ataon'ny sasany zany misy ireo any amin'ny réseaux sociaux manao endrika incitation zany na fandragitana olona hikorotana dia efa misy ny ouverture d'enquête amin'izao fotoana izao ary dia andraisana fepetra zany a ireo tompon'andraikitra rehetra amin'ireny fanakorotanana sy fiantsina manao incitation isan-karazany ireny eto Antananarivo.